Vatsimpana ediny Pasteur RATIANARIVO Rabarijaona. Arotsay tokoa Tompo Andriamanitra eo ny fanenao masina aminay mpanomponao amin'ny fiangonanao. Eny amin'ny tsirairay avy atserovanay ny fitiavanao sy ny famindramponao ary ihany koa ny fanatrehanao amin'izao rahasotoana izao izay indrenesanay ny vatsim-panahy izay arotsakao avy any amin'ny lapany voninahitra. Mankalazanao izahay ry tomponay sy mpanjakanay ilay Andriamanitray fa tsara sady mpanao tsara ianao. Ianao tokoa an'ilay mipetraka ambony seza fiandrianana manjaka amin'izao rehetra izao ary miantso ny olona rehetra koa mba hanompona anao, hanomeza ambonahitra anao. Mankalazanao sy mitsakanao zahay. Ary dia mametraka ampelantanao Jesosy malalo ity fotoana ity mba ambany ny fitarian'ny fainao masina, fiarovanao fiaino sy tanteraka mba izany fainao masina izany nombanay Jesosy ary izany fainao masina izany taradalana mandrakariva. Dia raina ianao ankalazaina ianao Andriamanitra raizana kafanay masina ilay tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay mandrakizay misaotra Jesosy manalo. Sandrata tamin'ny avo indrindra fa miendrika anao izany ry Tompo Andriamanitra io ao amin'ny Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra velona masina manan-kery avy any Nazareta. Alleluia. Amen. Amintsika mandrakaniry ravana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Efa nanandrana ve ianao? Izany no hevitra banjintsika amin'ity andro ity. Hoy mantsy ny voasoratra ao amin'ny Salamo 439, Psaume 34, verset 8. Amin'ny anaran'i Jesosy, andramoka izaho fa tsara Jehova, sambatra izay olona mianoka aminy. Amen. Ary koa ny Apokalipsy 2:20, ny 15 tapany 2. Hoy Jesosy, izaho hanome mahaimaim-poana amin'ny loharanondranonaina ho an'izay mangetaheta. Amen. Indray andro nisy profesora tsy mino ny fisian'Andriamanitra raizana kafanay masina. Nanao famelabelaran-kevitra mikasika an'i Jesosy Kristy. Ary dia nanasa olona marobe izy hanatrika izany famelabelaran-kevitra izany. Ny aminy hoe tsy misy Andriamanitra, tsy misy Jesosy Kristy. Noho ny vita ny famelabelarana dia tonga ilay rangahy lehibe anankiray izay teo anatin'ny mpanatrika. Dia hoy ilay rangahy lehibe nipetraka teo akaikiny, tsy niteny tsy mivolana izy kanefa dia namoaka voasary tao am-paosiny izy dia nivoasany. Nanontany azy ilay rangahy, mpamelabelatra ilay profesora, ny antony nipetrahany teo akaikiny ary koa misy zavatra ve izay tianao ambara hoy izy. Dia tsy namaly ilay rangahy atao hoe lay antitra fa nitoizany ihany ny famoasana an'ilay voasary. Ary dia nohaniny miadana ilay voasary nosalatsilahany isaky ny asiny mandrapatapitra ilay voasary. Dia avy eo nitodika tamin'ilay profesora izy dia nilaza taminy hoe, anontany anao tokoa aho, lazao amiko hoe mamy sa mangidy ilay voasary? Tena maly ilay profesora hoe, ahoana no afantarako izany? Zany eka tsy nanandrany e? Dia niteny ilay rangahy lehibe hoe, nahoana ary lazainao fa tsy misy Jesosy Kristy nefa ianao mbola tsy nanandrana ny tsirony akory? Ry havana, andramoka izaho fa tsara Jehova, sambatra izay mianoka aminy. Ny apôstôly Petera izay azo lazaina fa lehiben'ny apôstôly rehetra satria izy no nitenen'i Jesosy hoe, eo ambon'ity vatolampy ity no hanorenako ny fiangonako, ka ny vavadin'ny fiainantsika tsy haresy azy. Rehefa niresaka tamin'ireo tanora izay nivoafody dia nanontany azy ireo hoe, efa nandramanareo ve ny fahatsaran'ilay mpamonjy dia Jesosy Kristy? Raha malalanitro mitompo ny fahatsaran'Andriamanitra sy Jesosy Kristy
dia tena azo andramana tokoa amin'ny alalan'ny fo fa tsy amin'ny saina sy ny loha. Samy miara-mahafantatra isika mantsy fa raha misy olona anankiray mangetaheta te hisotro rano dia mahatsapa ilay olona fa mampangatsiatsika ny etaetany, mampitsahatra ny etaetany izany rano sotrony izany. Fa tsy hoe akory hoe tanatin'ny eritreriny fotsiny dia afaka ny etaeta. Tahaka n'ilay profesora izay nijery lavitra fotsiny ny fisian'Andriamanitra fa tsy nanandrana, mila manandrana vao mahalala. Mila mihinana ny tena sy ny rano tompo vao mahafantatra. Feno sy tanteraka hoe iza moa Jesosy. Mila mamaky ny teniny vao mahatsapa izany fitiavany izany. Jesosy rehefa nampianatra tao amin'ny tempolo tamin'ny fetin'ny tabirina kely, ataoko hoe trano tomboka, fetin'ny ratsakazo, lazana azy daholo izany, dia nilaza mazava tsara izy ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona toko 7 ny andinin'ny 7:30 sy ny andinin'ny 9:30 hoe amin'ny anaran'i Jesosy, raha misy olona mangetaheta, aoka izy hanatona ka hisotro izay minoa, dia hisy hono ny rano velona hiboiboika avy ao an-kibony. Naka ohatra momba ny etaeta ara-batana an'i Jesosy Kristy mba nampahafantarany ny nanomezany rano avy tamin'ny aram-bato tany anefitra tamin'ity fetin'ny taberna kely ity. Satria tokoa izany nitsarovana amin'ny fetin'ny taberna kely dia nanomezana ny rano izay niboboka avy ao amin'ny vatolampy. Ry havana, tena votra amintsika amin'ity marina ity fa mampanantena Jesosy hamaly ny etaeta amin'ny mpanahy rehetra raha manatona azo marina tokoa isika, ary ankoa hitady ny rano izay manome fiainana mandrakizay ny olona. Izay manatona an'i Jesosy dia hisotro eny, hihinana ny tena sy ny rano, ary ankoa fenoina ilay fanamasina dia ho tsapantsika ilay fiainana mandrakizay mitobaka mivoaka avy amin'ny sisa fiandrianany, avy amin'ny lapan'ny vonana, avy amin'ny fanahy masina. Eny boiboika avy ao anatin'ny mpino tokoa ny rano velona dia hitobaka amin'ny hafa koa izany araka ny hafan'i Jesosy Kristy mitondra fanasitranana. Raha mbola sy tena nanandrana feno sy tanteraka isika ry-havana dia tonga izao ny fotoana hanandramantsika tokoa feno sy tanteraka ilay loharan'ny ranonaina miboboka avy eo amin'ny seza fiandrian'Andriamanitra. Ho anao izay mihaino ity vatsim-panahy maraina ity, na amin'ny atoandro, na amin'ny hariva, na amin'ny fotoana rehetra izay indrenesanao izao fotoana izao, dia mandehana manao fanandramana makany amin'ny Jesosy Kristy amin'ny alan'ny famakiana amin'ny Baiboly, amin'ny alan'ny firesahana ao mangingina ny Jesosy Kristy eo ambanin'ny fitarian'ny fanahy masina, ary dia ny fianona izany teniny izany no ajerovantsika tokoa fa Andriamanitra velona sy miasa izy, ary ankoa mampianatra ny mpanompony izay te hafantatra marina tokoa azy, dia handramanao izany ary dia ho hitanao ny fahatsarany Jesosy Kristy, dia ho afaka avokoa ny etaetanao rehetra sy ny fanirian'ny fonao rehetra. Andramo ary fa tsara Jehova, sambatra izay mianoka aminy. Izany mahafatry ny tompo amintsika ny fanahy masina hiasa mahery anatintsika, azontsika toko sy fanantenana fa tsy miova tokoa ny tompo fa momba antsika mandrakariva ary maneho ny vonany sy ny heriny, ny fitiavany isan'andro eo amin'ny fiainantsika, dia hiboiboika tahaka ny loharano tsy mety ritra avy eo anatintsika ny fanahiny amin'olombelona, ny fanahy, ny fo, ny saina, ary dia ampahirantsika hamaly antsika
amin'ny fotoana rehetra izy ary ny koa hitantana antsika eo ambany helatry ny fahasoavany manoloana ny sehatra rehetra eo amin'ny fiainantsika ho voninahiny. Aoka iombavaka isika. Re Jesosy tomponay eo, mankalaza me voninahitra anao zahay satria ianao tokoa dia mamaly ny etaetany rehetra. Ianao tokoa Jesosy no manolotra ilay loha ranonaina dia hiboboka aty anatinay. Dia izany tokoa ilay fanainao masina andrandrana isan'andro. Ary afaka andro vitsivitsy dia handray eny higoka izany fanainao masina izany tokoa izay. Misaotra Jesosy noho izany famindramponao izany, izany fitiavanao izany. Dia izany mahatonga anay hiazakazaka eo an-tongotra ny fijalianao Tompo amin'ity fotoana ity. Andraisanay izany, iainanay izany, ary ny koa hanehoanao ny voninahitrao eo amin'ny fiainanay manontolo. Ianao tokoa loharano tsy mety ritra, ianao tokoa Jesosy Kristy eo. Ilay manambara amin'ny mandrakariva ny anandramana izany, fa sambatra izay fa mialika ao aminao isan'andro. Eny izany fahasambarana izany tokoa nitoetra aminay tsy tapaka. Jesosy malalo, aoka hitoetra teny anatinay ilay fanainao masina amin'ity andro ity, sy amin'ny androm-piainana rehetra, mba hanomezam-boninahitra anao, mba ho feno fifaliana ny vonay. Eny Jesosy eo, dia toetra amin'ny fifalianao zahay, amin'ny fitiavanao, amin'ny fiadananao, amin'ny faripo avy aminao, eny amin'ny fahatsaranao rehetra. Analanay Jesosy ny toetra rehetra izay tianao mba ho anay mpanomponao tsirairay avy. Mankasitraka ry mponam-panahy zahay, manotra ny voninahitra ao anao ry tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Andriamanitra rehetra. Ary dia ho an'ny mpanomponao tsara avy kosa ny fahasoavana Jesosy Kristy sy ny fitiavanao Andriamanitra ray, ny hery, ny fampiraisana avy aminao fanay masina. Ko mitahy antsika ny Tompo dia miaro antsika, mampamirapiratra ny tavany amintsika ny Tompo dia miaro antsika, manandratra ny tavany amintsika ny Tompo dia manome antsika ny fiadanany. Fa Jesosy Kristy tompontsika ilay mpiandro lehibe, nitondra ny rano ny fanekena mandrakizay, rehefa niaritra fahoriana vetivety isika, izy no hamasina antsika sambo tanteraka, ka karovana avokoa ny fanahintsika, ny saintsika, ny tenantsika, tsy hanantsiny amin'ny firenen'ny Tompo eny amin'ny raha lanitra, mba amin'ny masiny rehetra. Dia rainanao Jesosy, anio ampitso ary mandrakizay,